Ny avinan'ny toetr'ny andro eny an-dranomasina ny alatsinainy fahatelopolo ny volana oktobra amin'ny enin'ora maraina ka hatramin'ny talata fa raika amin'ny telopolo ny volana oktobra amin'ny enin'ora maraina. Tsy misy ny fampitandremana manokana ho an'ny morontsiraka Madagasikara raha ny toetr'ny andro fa na izany na zany dia somary azo vahana ny tsioka atsimo amin'ny morontsiraka atsimo andrefany Madagasikara sy ny tapany atsimo amin'ny faritry Menabe ka mety hisy ny alin-drano ateraka izany ka hatratratra any amin'ny 3 metatra raha ny vinavina ho an'ny rahampitsoa-tolakandro indrindra amin'iny morontsiraka atsimo andrefany Madagasikara eny. Mila mitandrina araka izany ny mpampiasa ranomasina na dia somary ataontsika hoe amin'ny antonony izay avon-dranomasina izay. Raha ny toetr'ny andro ho an'ny morontsiraka atsinanan'ny Madagasikara hisy orana tadrivon-drahona mahalana indraindray ho avy any atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 20 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora, hatratra 7 kilometatra isan'ora any atsy avaratry ny Vohimara izay adiny mpanonja na anonja be ny ranomasina amin'ireo morontsiraka ireo ka ny avy ny onja dia manodidina ny 1.5 ka hatramin'ny 2 metatra. Tanjona angosy hatrany Mahanoro kosa indray isy tadrivon-drahona iserana indraindray amin'ny maraina ary ho avy avaratra atsinanana ny rivotra ka ho 7 ka hatramin'ny 12 kilometatra isan'ora, hatratra 12 kilometatra isan'ora ny tapany atsimo adiny mpanonja na anonja be ny ranomasina ary ny avy ny onja 1 ka hatramin'ny 2.4 metatra. Mahanoro hatramin'ny Taolagnaro norana tadrivon-drahona manakaiky ny Taolagnaro any amin'ny faran'ny fehimpotoana ary ho avy avaratra atsinanana ny rivotra ka ho 12 ka hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora. Ho avy atsimo kosa izany any atsimon'ny vangain-drano manomboka ny tolakandro ary ny avy ny onja ao anatin'izay dia manodidina ny 2.5 metatra. Ho an'ny morontsiraka Taolagnaro hatrany amin'ny tanjona Vohimena kosa indray ho avy atsimo andrefana ny rivotra na ho avy atsimo indraindray ka ho 12 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Anonja be na aherin'ny ranomasina ary ny avy ny onja manodidina ny 2.5 metatra, hatratra 2 ka hatramin'ny 2.5 any amin'ny faran'ny fehimpotoana noho ny alin-drano avy any atsimo andrefana. Ho an'ny morontsiraka andrefan'ny Madagasikara kosa indray andrahoana mitsitokotoko ary ho avy atsimo ny rivotra ka ho 20 kilometatra isan'ora, hatratra 17 ka hatramin'ny 18 kilometatra isan'ora izany manomboka ny atoandro adiny mpanonja na anonja be ny ranomasina ka ny avy ny onja 2.5 izay hatratra 2.5 ka hatramin'ny 3 metatra manomboka ny atoandro isy ny alin-drano avy any atsimo andrefana no mahatonga an'izay. Ny tanjona ankapoatra any amin'ny tanjona vilanandro kosa indray balika ny masoandro ary ho avy atsimo ny rivotra ka ho 12 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora, mety hatratra 17 kilometatra isan'ora ny tolakandro ary adiny mpanonja na anonja be ny ranomasina ary ny avy ny onja 2.5 ka hatramin'ny 2 metatra any amin'ny tapany atsimo, hatratra 2.5 kosa manomboka ny tolakandro noho ny alin-drano avy any atsimo, 1 ka hatramin'ny 2.5 kosa ny any ankafa. Ho an'ny tanjona vilanandro hatrany Analalava andrahoana mitsitokotoko mety arahin'orana tadrivon-drahona ny alina ary ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 20 kilometatra isan'ora, iodina avy avaratra andrefana na andrefana miandalana izany ny atoandro ka ho 20 kilometatra isan'ora, ho tonona adiny mpanonja ny ranomasina ary ny avy ny onja ho latsaky ny 1 metatra. Ho an'ny morontsiraka Analalava hatrany amin'ny tanjona Voaomby amaranantsika azy anorana tadrivon-drahona ny maraina ho avy atsinanana ny rivotra eo anelanelan'ny Nosy sy ny tanjona Voaomby amin'ny maraina ka ho 20 ka hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora, ho avy andrefana kosa ny atoandro ka ho 12 kilometatra isan'ora, ny any ankafa kosa dia ho avy andrefana ny rivotra ka ho 7 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora, ho tonona adiny mpanonja ny ranomasina ary ny avy ny onja dia manodidina ny 2.2 ka hatramin'ny 1 metatra.